Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 10 Mey 4:20 amin'ny enora maraina hatramin'ny alakamisy 9 Mey 4:20 amin'ny enora maraina. Mitoetra miandalana amin'ny morontsiraka atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsinana nosy ny alondrano vaventy ateraky ny tsioka atsimo. Mety isany koa ny alondrano ateraky ny varatra azy any amin'ny morontsiraka atsinana nosy manomboka ny alakamisy ho avy izao. Aherina ahery araka izany ny ranomasina avy onja andidina ny 3 hatramin'ny 3.5 metatra ny eo anelanela ny tanjony vohimena hatrany avangain-drano, ahatratra 4.5 metatra kosa ny eo anelanela ny morombe sy ny tanjony vohimena, tombanana andidina ny 2.5 metatra hatramin'ny 3 metatra izany manomboka eo amananjary hatrany antala any talata 14 Mey hatramin'ny rahampitsoarivo ny eo anelanela ny morombe sy vangain-drano, manomboka ny alakamisy 9 Mey hatramin'ny zoma 17 Mey kosa ny eo anelanela ny mananjary hatrany antala. Mahazo ny fampitandremana miloko mena amin'ny avy ny alondrano manomboka eo morombe hatrany avangain-drano, fampitandremana miloko maitso manomboka eo mananjary hatrany antala. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjony bobaomby hatrany amin'ny tanjony angotsy anorana tandrifin-drahona malefaka ho avy atsimo atsinanana andrifotra ka ho 20 hatramin'ny 570 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina avy onja 2.5 metatra ahatratra 3 metatra indraindray any amin'ny tapany avaratra isan'andrano avy atsimo atsinanana. Tanjony angotsy hatrany manoro anorana miatoato ho avy atsimo atsinanana andrifotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra ahatratra 2.5 metatra any amin'ny farany fepitona noho ny alondrano avy atsimo atsinanana. Mahanoratra ny taolany aro anorana miatoato ho avy atsinanana andrifotra amin'ny akapobeny ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy onja 2 metatra ahatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra any amin'ny tapany atsimo noho ny alondrano avy atsimo. Taolany aro hatrany amin'ny tanjony vohimena andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsinanana somary atsimo atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 570 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina avy onja 3 metatra tombanana hidina 2.5 metatra izany rehefa makany amin'ny farany fepitona isan'andrano avy atsimo atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjony vohimena hatrany amin'ny tanjony ankabo ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina avy onja 3.5 metatra fa tombanana hidina miandalana izany manomboka ny atoandro isan'andrano avy atsimo. Tanjony ankabo hatrany amin'ny tanjony VINAN'NY andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo atsinanana na atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonjana anonjaben'ny ranomasina avy onja 1 hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjony vilan'andro hatrany analalava ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana amin'ny akapobeny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 7 hatramin'ny 570 km isan'ora ny eo anelanela ny mahajanga sy analalava. Ho avy andrefana izany ny atoandro ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina avy onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjony bobaomby andrahoana amin'ny tsitokotoko manakaiky anosy be. Iovaova fitsioka andrivotra ny manakaiky anosy be ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana kosa ny anakafa ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora. Iovaova kosa amin'ny faritra afony ka ho 9 hatramin'ny 18 km isan'ora. Adiny mpanonjana anonjaben'ny ranomasina avy onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra ahatratra 2.5 hatramin'ny 2 metatra rehefa manakaiky ny tanjony bobaomby. Fampitandremana momba ny alondrano. Ho an'ny fampitandremana miloko maitso 2 hatramin'ny 5 andro mialoha ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana miloko mavo 1 hatramin'ny 2 andro mialoha ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana.
Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alon-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandriaka itsony, hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Hialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.